Faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity alatsinainy fahaeniny volana janoary ity. Ny rapsodiny fahamarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe poniny lanitra isika. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny Koritiana voalohany 5:10-7:70 manao fako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny olona voalohany avy amin'ny tany dia tany, ny olona faharoa dia ny tompo avy any an-danitra. Apahany amin'ny fianarana azontsika teo aloha ny hoe raha manana ny Kristy ianao dia efa manana fiainana mandrakizay, fa raha tsy manana ny Kristy ianao dia tsy manana fiainana mandrakizay. Tsotra be tahaka izay ilay izy. Raha tsy misy azy dia mbola miaina tahaka ny Adama voalohany ianao, izany hoe olombelona zato isan-jato avy amin'ny tany ary mifamatotra amin'ity izao tontolo izao ity. Ny Baiboly dia manome sary mazava ny amin'izany zava-misy izany ao amin'ny Koritiana voalohany 5:10-7:70 izay nivakiantsika teo aloha manao hoe ny olona voalohany avy amin'ny tany dia tany, ny olona faharoa dia ny tompo avy any an-danitra. Ny Adama voalohany dia maneho ny natioran'olombelona avy amin'ny tany, ny endrika fahalavona izay nanomboka taminy. Izany natiora izany dia misy fetra, fehezin'izao tontolo izao ary voalahatra ho amin'ny fahalovana. Fahamarinana mampalahelo tokoa izany, kanefa dia izay no lazain'ny Baiboly. Ireo izay tsy nateraka indray dia ho voaozina ho amin'ny fahalovana sy hiara-ny faharatsiana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Mety olona ao amin'ny fianakavianao na namanao na mpitarika eo amin'ny fiarahamonina izy ireo, fa raha tsy misy an'i Kristy dia avy eto amin'ny tany ihany izy ireo ary ny zavatra rehetra momba ny fiainany dia miafara amin'ny fahamoizam-po. Vakio anefa ny Koritiana voalohany 5:10-7:70 amin'ny Amplified Classique. Ary jereo ny fifanoherana mahery vaika misy eo amin'ny avy amin'ny tany sy ny avy amin'ny lanitra. Hoy izy hoe ary ireo izay natao tamin'ny vovoka dia tahaka azy ilay natao voalohany tamin'ny vovoka, izany na hoe mihevitra ny nofo, ary tahaka ilay lehilahy avy any an-danitra dia tahaka izany koa izay avy any an-danitra mihevitra ny lanitra. Ireo izay tsy nateraka indray, izany hoe avy etỳ an-tany dia mifamatotra amin'ny zavatra etỳ an-tany, fa ireo izay nateraka indray ao amin'ny Kristy kosa dia mihevitry ny lanitra. Tsy midika akory izany fa mieritreritra fotsiny ho any an-danitra isika, fa mihetsika miaraka amin'ny fisainan'ny lanitra eto an-tany. Aleloia! Ny fisainan'ny lanitra dia midika hoe miaina sy misaina mifanaraka amin'ny fomba fanaovan-javatra avy any an-danitra, mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mihetsika amin'ny foto-keviny ary manana ny fisainany. Izany ny fiovana mitranga rehefa ateraka indray ianao. Ny 5:70 amin'ny Amplified Classique dia manohy azy toy izao: ary tahaka ny nitondra antsika ny endrik'ilay lehilahy avy amin'ny vovoka dia toy izany koa no hitondra antsika ny endrik'ilay lehilahy avy any an-danitra. Hatrizay isika dia nitondra ny endrik'ilay lehilahy avy amin'ny vovoka, avy amin'ny tany, lavo ary voafatotra tamin'ny fetran'izao tontolo izao, fa ankehitriny amin'ny mahazava-boary vaovao antsika dia mitondra ny endrik'ilay lehilahy avy any an-danitra isika dia Jesosy Kristy. Tsy avy eto an-tany intsony isika fa avy any an-danitra. Miaina eto amin'izao tontolo izao isika, fa tsy naman'izao tontolo izao. Hoy ny Jaona 7:10-11. Lehilahy na vehivavy avy any an-danitra ianao, mponina avy any an-danitra, miaina araka ny fisainana sy ny fitsipika ary ny fomba fanao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Misy vavaka ho tononoko izay hanasako anao ny hamerin'izany amin'ny fonao rehetra. Ray malalo, tsy manaiky ho feran'ny rafitra misy eto amin'ity izao tontolo izao ity.